ny vavaka no fototry ny fiainana. Ijery torohevitra telo isika anampy anao anatsarana ny fiainam-bavaka ao. Zay indray ny jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasa anao anaraka an'izany ao aorian'ny générique. Falmerabantsika rehetra tompoko any tonga soa anatin'ity vidéo ity ijery torohevitra telo isika anampy anao anatsarana ny fiainam-bavaka ao. Voalohany, mijery fotoana tsara ahafahanao manome 10 na 12 na 30 minitra ifandraisana amin'Andriamanitra. Mitadiava ny toerana mangina, milamina, amin'ny teny frantsay izy hoe lieu secret. Faharoa, alaviro ny zavatra rehetra mahavariana toy ny telefônina, ny finday io, ny televiziona, ny manodidina na ny namana. Ny fifandraisana tsara indrindra mantsy dia ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy ny fifandraisana amin'ny namana. Fahatelo, mialohan'ny ivavahanao dia miomana ara-panahy. Amin'ny alalan'ny vavaka miano fiderana satria ny fanahy no mifandray amin'ny fanahy. Dia farany avelo ny fanahy masina hitarika anao. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia izay misalasala mi-like sy mi-commenter sy mi-partager. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page dia manome fotoana antsika amin'ny herinaratra toy izao indray. Veloma tompoko.